Ampiavana indray tompoko lasitoko va amin'izy tiany tokantrano amin'izao takariva izao ary ihany koa anolorana ny araba ho anao izay mbola tafiaraka aminay manasanao ampiavana anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao izay entina amintsika eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity takariva ity avy hatrany isika dia hiditra amin'ireo andinindim-baovao nanazava ny fomba nialany an'i Madagasikara tamin'ny gazety Français Le Parisien ilay teratany Frantsay Hosni Narfa mpanolotsaina momba ny fiarovana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hery teo aloha voafoza teto Madagasikara mamita sazy telo taona tranomaizina izy ary tonga any la France ny voalohany volana janoary 2024 lasa teo vola ravao ary mitatitra izay vaovao izay. Namarany Hosni Narfa tao anaty natsoratra nivoakan'ny gazety frantsay iray fa nanome vola €7 ny ministra fitsarana ary €3 tamin'ny procureur nafan'ny nivoakan'ny fonja ary nandeha napitalakana tany Mayotte nafan'ny azo ny la Frantsa mikasika raha io dia nilaza Maître Willy Razavinjatovo fa mandoto indray ny fitsarana malagasy ary mamenatra ity raharaha ity. Raha miseho ty zavatra anankiray raha ny Hosni Narfa ity ka mametraka fantaniana amiko ianareo amin'izao fotoana izao mahatsiaro tena sadaika sairana mihitsy ny tenako satria nahoana ny ministra amin'izao fotoana izao dia olona fantary tsara mihitsy ary tadidiko tsara mihitsy fa ny teny tamina ary anisan'ny olona tena mpiderana azy io mihitsy aho hoe olona tena mahitsy tsy manao kolikoly fa nandidy mpitsarana izay voakany rehetra azy dia misy motif tsara motivé tsara mihitsy hoe satria zao zany hoe zany olona tena mahitsy sy marina azo antoka eo mpitsara io ary efa ny teny tany hoe tsy mety aminao zany ministra zany satria hobaikobaikin'olona ao ianao hoe asain'olona aminao zao zavatra tsy mety tokony atao tahaka nazo ny ministra Andrebiserasarina ka zay vahoaka sy zay praticien de droit miaso amin'ny fisarana dia mahatsiantoko izay nielana ao satria ilaina mihitsy ny fisinao n'le fahaizanao sy le mampahintsy anao zay. Mitaiky ihany koa araka izany sy mitokana hitondran'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina hery fanazavana mikasika ny raharaha Hosni Narfa ny mpisoloava Maître Willy Razavinjatovo ary nafafy sandoana anarana fikasana fitakim-bola ary fikambananjiolahy ireo nanenjehany fitsarana malagasy ny Hosni Narfa sazy telo taona tranomaizina nodidina voakan'ny fitsarana ny volana novambra 2024 noireo raharaha ireo mandany fiampagnana azy Hosni Narfa ary dia milaza fa nisy ny fikasitana anazy tany amponja tao anatin'ny fanambarana tamin'ny gazety frantsay.